ho ampitomboana aminareo indray ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Amin'izao marain'izao ry havako andeha hiderin'Andriamanitra indray isika. Ny salamo 7:30, ny 9:20, mitsahatra amin'ny 9:20 no hiderantsika ny tompontsika. Salamo 7:30, ny 9:20, mitsahatra amin'ny 9:20. Andeha hitsangantsika rehetra izao hideran'Andriamanitra. Hiderin'Andriamanitra isika manao hoe: indro ny mason'i Jehovah mitsinjo izay matahotra azy, dia izay manantena ny famindram-pony, mba hanafaka ny fanahiny amin'ny fahafatesana sy hamelona azy raha misy mosary. Ny fanahintsika miandry an'i Jehovah, famonjenantsika sy hampingantsika izy, fa izy no hifaliany fotsika, satria ny anarany masina no itokentsika. Jehovah, aoka amin'ny famindram-ponao hitoetra aminay, araka ny anantenanay anao. Amen. Vavaka isika. Andriamanitra misaotra anao indray izahay amin'izao marain'izao, fa ianao tokoa no aharonay sy tanjakay teo amin'ny fiainanay manontolo tokoa mantsy. Raha tsy nisy ianao dia tsy tahaka izao zahay. Izahay ilay mbola omenao fahasalamana hery tanjaka ankehitriny, noho ny fitahianao, noho ny fiarovanao, noho ny fanambinanao teo amin'ny fiainanay. Ny Tompon'Andriamanitra io mankasitraka indrindra noho ny amin'izay rehetra efa nataonao teo amin'ny fiainanay. Ankehitriny ary izahay haka hery vaovao aminao indray amin'izao fampovavahana maraina izao, izay tsaronay ny amin'ny fahalehibeazanao sy ny herinao. Meloha izany nefa dia mangataka ny famelan-keloka avy aminao Jesosy Kristy indray izahay, satria tamin'ny lasanay dia nisy ireo izay nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Ankehitriny ary Tompo dia raiso indray izao fanoloran-tenanay marain'izao, mba hahatonga anay hita fifaliana amin'ity andro rery ity. Fampovavahana rehetra tanterana eto ho voninahitra sao irery any amin'ny arinao Jesosy. Amen. Hipetraka ianareo ry havako. Hivavaka isika. Andriamanitra, ry Jesosy Kristy mpamonjy anay io, tonga indray ny fotoana ahafahanay hamaky, andre hiaino ny teninao, dia sokafo ny vavahady-sainay, ny fonay, ho tany lonaka ny ry ny teninao, sy hamoazany izany be ho anay sy ho an'ny hafa koa. Amin'ny arinao Jesosy. Amen. Ny Filipianina 4 ry havako, 1 mitsahatra amin'ny 9 no mofinaina antsika amin'izao maraina izao. Filipianina 4 1 mitsahatra amin'ny 5. Vakina amin'ny aran'ny Tompo manao hoe: ary amin'izany rahalahy sady malalako no mahamanina, fifaliako sy satroboninahitro tomoera tsara amin'ny Tompo ianareo malalako. Mananatra ny Eodia aho, ary mananatra ny Sitike, mba iraisaina ao amin'ny Tompo izy. Eny, mangataka aminao koa aho, iry ilay tena mpiara-miasa amiko, manampia azy rovavy, fa niara-nasa fatratra tamiko teo amin'ny filazantsara izy, mba ny Klemanta koa sy ny mpiara-miasa amiko sisa, izay voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana. Mifalia mandrakarivo amin'ny Tompo, hoy izao indray, mifalia. Aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo, eny efa mbiakaiky ny Tompo. Aza manana inona na inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fonana ambany fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy. Farany rahalahy, na inona marina, na inona manan-kaja, na inona mahitsy, na inona madio, na inona mateo-ty, na inona tsara laza, raha misy hatsara-panahy ary raha misy dera, dia hevery izany. Ataovy izay efa nianaranareo sy efa noraisinareo
ary efa renareo sy efa hitanareo tamiko, ary ho aminareo ny Andriamanitra ny fiadanana. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Misaona tompontsika ry havako ny amin'izao maraina izao, ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Araka ny efa novakina teo dia ny Filipianina 4 ny andininy 1 mitsahatra eo amin'ny andininy 7 no tenin'Andriamanitra hitondrana hafatra ho antsika amin'izao maraina izao. Koa dia amin'ny fifaliana lehibe tokoa no hitondrana izany hafatra ho antsika rehetra izany. Noho ny amin'ity tenin'Andriamanitra ity izany hafaliana lehibe atao anatiko izany, fa tsy noho ny amin'ny fandresen'ny Barea akory izay fantatsika rehetra koa, fa tena izao tenin'Andriamanitra izao izay mitondra ny hafalian'ny Paoly raha manolotra ho an'ny Filipianina izy. Zavatra tsaroana nefa zavatra fantatsika koa dia any ampigadrany Paoly izao manoratra izao, ary any ampigadrana izay iverina fa tsy ohatran'ilay hoe migadra 2-3 taona dia hivoaka, fa ity gadran'i Paoly ity dia iverina fa mandrapatapitry ny fiainany dia ao anatin'izao figadrana izao izy. Na izany na tsy izany aza ry havako malala ao amin'ny Tompo, dia ao anatin'ny hafaliana feno i Paoly manoratra izao filazantsara, manoratra izao taratasy izao ho an'ny Filipianina. Ny Filipianina izay fiangonana naoron'i Paoly. Nisy fiangonana naoron'i Paoly, ary ireo olona ireo dia nahafaly azy indrindra noho ny finoana izay efa ao anatiny, ary noho ny fahatsapany Paoly koa ireo asa rehetra izay notanterahany nandritry ny fiainany tamin'ny antsoiny Jesosy Kristy azy hitory izany filazantsara lehibe momba ny amin'ny Tompo izany. Raha avako malala ao amin'ny Tompo, izao Filipianina 4 izao dia famporisihana ireo kristianina efa miasa. Famporisihana ireo kristianina efa miasa mafy sy miezaka mafy ny amin'ny fanompoana ny Tompo, ary dia mila hamporisihana hatrany izy ireo mba hahafahan'izy ireo tsy ho kivina ho ketraka fa havita be amin'izany asa izay tanterahany izany. Fa ity Filipianina 4 ity koa eraky ny hitantsika eo ambony eo dia misy fifandirana kely tany Filipi tamin'ireo vehivavy anankiroa izay hitantsika eo moa hoe Eodie sy Syntyche. Misy fifandirana kely noho ny amin'ny Tompo izy ireo. Ohatrantsika kristianina rehefa miadevitra ny amin'ny finoana dia mety misy tsy fitovikevitra, ary raha sanatria ka tsy hidirana ampovoany izany, tsy entiny eo amin'ny Tompo, dia mety ampisara-bazana ny mino izany, ary mety hampisaraka ny fiangonana koa. Ka eto indrindra vokatra izany fifandirana izany no hitenenan'i Paoly ny namany mahafatra-po mba hiditra ny elanela ny tondra azy ireo eo amin'ny Tompo, satria izy ireo dia olona mahafatra-po, ireo olona izay nifanditra ireo tamin'ny fanompoana ny Tompo, ka dia mila hampahirezana noho ny amin'izany asan'ny Tompo izany izy ireo, ary dia mila hoentiny eo amin'ny Tompo izany rehetra izany. Voalaza eo izany ry havako. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, araka ny hitantsika eo izany raha resahana izay dia hoe aza miezaka mamaha ny olan'ny hafa amin'ny fomba ny tena. Aza mamaha ny olan'ny hafa amin'ny fomba ny tena, na izay heverin'ny tena, fa aleo hoentina ao amin'ny Tompo izany olana izany. Aza miseho manan-tsaina na manam-pahalalana, manatra-kefa, manam-pahendrena amin'izay olana maro isan-karazany miseho eo amin'ny fiarahamonina, na miseho amin'ny fiainantsika, miseho amin'ny namantsika sy ny hafa, izay tsy ilozan'ny olana izany rehetra izany. Fa araka ny hitantsika eto dia tsy Paoly na Timoty no andeha hamahy izany olana izany samirery, fa mila entina ao amin'ny Tompo izany olana izany mba hiravina. Satria koa moa ilay fifandirana eto, fifandirana noho ny amin'ny finoana ihany, noho ny amin'ny fivavahana ihany, noho ny amin'ny tarazo-pivavahana ihany,
dia mila hoentinao amin'ny tompo zany fa tsy zany any fa ny olana rehetra eo amin'ny fiainana mihitsy dia entinao amin'ny tompo zany fa raha vao isika no miezaka mamay izany amin'ny fomba tsika samyrery dia mety ho kivy mety ho ketraka isika amin'izany rehetra izany fa andeha iverinao amin'ny Paoly tsika ry havako. Paoly ilay miatrika zavatsarotra eto anam-pigadrana izy ao anatin'ny zavatra maro mankeja azy ara-batany Paoly fa tsy nahoana zany fa dia faly indrindra izy. Inona ny antony ry havako? Ny antony dia izao: i Paoly apôstôly ilay efa maty nefa velona indray, ary izy no miteny izany, tsy izaho tsony ny velona fa Kristy no velona ato anatiko. Ilay efa maty ny nofo, amin'ny manofo azy, amin'ny maha-olombelona azy, ilay olombelona mpanenjika fivavahana, ilay olombelona izay nitady hamonoana ny kristianina noho ny tompontsoa ny romanina amin'ny maha-romanina azy tamin'izany fotoana izany. Noho ny amin'ny olombelona, efa voakasika indray sika aho, olombelona manalava amin'ny fahasalamana, manalava amin'ny vady, ny zanaka, ny asa, sy izay rehetra fandringotra amin'ny vatantsika. Fa i Paoly apôstôly kosa ry havako malala amin'ny tompo dia nihoatra lavitra ny fiainany eto an-tany izy. Nihoatra lavitra ny fiainany eto an-tany izy. Izany hoe raha ny fiainany eto an-tany ihany no dinianao sy jerenao sy ifatoanao dia mangiry firy ny vatanao, marary ianao, manalava ianao. Amin'ny fiainany eto an-tany ihany no ifatoanao. Fa efa nihoatra izany rehetra izany Paoly apôstôly. Ary izany indrindra ny tenenany eo amin'ny 9:4 amin'ity soratra masina ity: aza manana inona na inona, aza manana inona na inona. Fiorana ny amin'ny zavatra rehetra sy ny fiainana eto an-tany izany. Io tenin'ny Paoly io no milaza fa feno ny fanahy masina izy, ka no mety ho adi-tsaina, mety ho hirifiry, mety ho aretina, satria taizana aretin'ny Paoly. Dia norakofa ny hafalian'ny tompo tao aminy tamin'izany rehetra izany. Ary rehefa ny fifalian'ny tompo no nandrakotra azy dia tsy tsarony avokoa izany rehetra izany. Misy fotoantsika rehefa mba mamangy any amin'ny hôpitaly, rehefa misy olona votom-pinoana anankiray sanatria marary, dia vao mahita antsika izy, mety mamangy azy, manampy azy sy ny sisa, dia feno hafaliana izy, tsy tsarony ny aretiny, ny hirifiry sy ny sisa, fa ilay fifaliana no mandrakotra azy, ny fifalian'ny tompo toa ny Paoly apôstôly koa. Rehefa koa malala amin'ny tompo, mba hahatonga antsika, hahatonga anao ary hanana fifaliana toa amin'ny Paoly apôstôly koa, dia ireo omen'ireo ny lakile ny amin'izany. Omen'ny Paoly eo ny lakile, omen'ny tompo azy raha teo moa izany ho lazaina amintsika sy ho lazaina tamin'ny Filipianina tamin'izany. Dia ireto izany: aza manana inona na inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana ambany ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ireo ny lakile ireo. Raha te hanana fifaliana feno isika, mandresy ny karazan'olana sy ny hirifiry ny zavatra maro samihafa eo amin'ny fiainantsika, dia ireo no lakile. Voalohany, fivavahana. Lakile ny fifaliana, fivavahana. Atao fahazarana ny mivavaka, mivavaha an-tsaina, mivavaha am-po, mivavaha am-panahy. Eto ambavaka ny fiainanao manokana, ny vadinao, ny zanakao, ny havanao, ny asanao, ny fifandraisanao sy izay tonga ao an-tsainao ao ankehitriny, apetraky ny tompo ao izy ny tokony entina ambavaka, dia eto ambavaka izany. Eto ambavaka ny tranga eny an-dalana hitanao. Inona ny zavatra manaitra anao eny an-dalana eny? Ny zavatra mpanahatonga fitserana tao anatinao teny an-dalana.
na zavatra nahasositra anao teny an-dalana, eto ambavaka izany. Eto ambavaka izay zavatra hitodiany sainao eny an-dalana eny. Eny an-dalana eny anao dia mety hieritreritra olana, eritreritra zavatra maro samihafa tonga ao an-tsainao any anaty bus ve any anaty any amin'izay rehetra misy anao any, tonga tampoka ao an-tsainao izany ka mety nahaverivery kely ny sainao. Eto ambavaka izany. Fa lakile ny fifaliana izany. Eto ambavaka izay heverinao fa olona mety manana olana manokana, na koa olona manao ezaka manokana ny amin'ny fivoarany eo amin'ny fiainana, sy izay rehetra tonga ao an-tsainao. Eto ambavaka izany. Raha manao izany ianao ry havako, dia ho feno ny fifalianao. Faharoa, fifonana. Vokatry ny fiatrehanao ny fiainanao manokana ry havako, dia mety misy olona nataonao tsinotsinona tany. Mety misy zavatra tokony nataonao nefa tsy vitanao. Na misy zavatra vitanao nefa tsy tokony nataonao. Hifony eo anatrehan'ny Tompo izany, fa tsy mahafaty antoka anao. Ilay olona nataonao tsinotsinona dia mety tsy nininao akory, fa nandeha teny an-dalana ianao. Ianao variana mifantoka ny fiainanao na mety mivavaka koa azy ianao, fa nisy olona anankiray izay mba nieritreritra fa ho arabainao nefa tsy hitanao akory izy, na ny arabanao nefa tsy renao. Dia hifony eo anatrehan'ny Tompo izany, fa tsy mahafaty antoka antsika izany eo amin'ny fanompoana ny tompontsika. Rehefa manao izany ianao dia tsaroa fa ho feno ny fifalianao. Fahatelo manaraka ry havako sady amaranana, ny fisaorana. Maro be ny zavatra omen'Andriamanitra antsika tsy takatry ny saina, tsy voaisa ao anatin'ny ray andro. Ny fahasalamako, ny fahasalaman'ny zanako, ny vadiko, ny ankohonako, ny fianakaviako, isaotra izany. Ny raha nomen'Andriamanitra antsika, ny rivotra, ny sakafo, ny vola, ianao mbola afaka miteny, mbola afaka maneho hevitra, mbola afaka misaina, mieritreritra, fanomezana lehibe omeny Tompo antsika izany. Ary ny ankoatr'izay dia tsy tambo isaina fa maro dia maro ny zavatra omeny Tompo antsika. Izao fotoana eo antsika eto izao, sarobidy izao, koa dia mahaiza misaotra fa mendrika ny tompontsika izany. Rehavako malala ao amin'ny Tompo, amin'izany rehetra izany dia tsy voatery hatambatra amin'ny fotoana ray daholo izany, fa naiza lehanao, naiza misy ianao, dia afaka mivavaka ianao. Ao anatin'izany ianao dia afaka mifona, afaka misaotra. Mety misy fotoana ianao misaotra fotsiny dia efa ampy. Misy fotoana ianao mifona dia ampy. Misy fotoana ianao mangataka dia ampy, satria tanterahana amin'ny fangatahany ireo rehetra ireo araka ny filazan'i Paoly. Rehavako malala ao amin'ny Tompo eo, ny zavatra mahazatra, na rehefa atao zavatra mahazatra izany zavatra rehetrarehetra izany, dia lasa fahamaivanana ho anao azy, ary tsy mahazo aina ianao raha tsy manao izany. Fa rehefa tsy mahazatra izany nefa atao mieritreritra ao, forsenao ny tenanao, dia lasa olana ho anao izany, lasa ho vesatra ho anao izany. Ka tenin'Andriamanitra izany amin'ity anio ity sy ny hafatra dia izao hoe ataovy mahazatra anao ny mivavaka, ataovy mahazatra anao ny mifona, ataovy mahazatra anao ny misaotra amin'ny zavatra rehetra. Fa rehefa mahazatra anao izany dia ho maivana ny fiainanao. Koa dia mahery zary rehavako malala ao amin'ny Tompo, manantanteraka izany indray amin'ity anio ity, fa tsy ity anio ity ihany, fa ny fiainantsika manontolo mihitsy dia ho fiainantsika izany rehetra izany. Rehefa manao izany tsika dia toa an'i Paoly apôstôly, rakotry ny fifaliana ny fiainantsika, ary dia ho adino avokoa ny herifiry, ny tebotebo, ny aya
amin'ny fiatrehana ny fiainana homaivana ny azo fijaliantsika satria irahantsika miara mitondra amin'ny tompontsika izany. Ho aminao ny avako izany teny izany, asoa ny tena sy ny fananao, ny voninahitra kosa ao an'Andriamanitra irery any. Amen. Vavaka isika. Andriamanitra ao misaotra anao indray zahay noho ny amin'ny teninao tamin'izao maraina izao. Teny izay mamelombelona ny fananay satria fantatray tokoa fa manofo anay dia mety miatrika zavatsarotra, mety miatra aretina, olana sy ny toy izany rehetra. Fa rehefa ny fifalianao Jesosy Kristy no ao anatinay toy ny fifalian'ny Paoly dia sambatra izay. Satria ho adino avokoa reny rehetrareny, tsy ho tsaroanay, tsy ho tsaroan'ny nofonay izay marefo. Fa noho ny fananao anatinay dia mahery izay, matanjaka izay ny amin'ny fiatrehanay ny fiainanay. Ampio izay Jesosy, ampio izay fanahy masina mba hahatonga anay hivavaka mandrakariva raha tsy reraka izahay, hahatonga anay hifona mandrakariva ny fiainanay satria indraindray na ny fijerinay na ny fihetsikay na izy fombanay dia misy fahotana vitanay ny amin'ireny rehetrareny ka dia mila mifona aminao mandrakariva izahay. Fa amin'ny zavatra rehetra koa dia mila misaotra anao izahay satria tsy tambo isaina ny fahasoavana izay atolotra ao anay eo amin'ny fiainanay. Rehefa mahatanteraka izany rehetra izany izay Tompo, dia ho feno tokoa ny fifalianay arak'izao teny izay no lazaina azy maraina izao. Tondra-bavaka indray reto mpanomponao reto izay hanomboka asa vaovao, eo koa ny hanohy ny asa tamin'ny lasa. Ampio izy ireny, omeo hery avy aminao Andriamanitra, ary amin'izany asa tanterahana izany dia ho feno ny fifaliana tokoa, ary dia tsy ho azy ihany fa hizara fifaliana toa amin'ny Paoly apôstôly koa izy ireo. Eo ny hiverina any amin'ny ankohonana, karakara ny tokantrano, hanao ny asa mandraraha maro samihafa, dia no Jesosy Kristy koa omba azy ireo, ary dia hahazara fifaliana ny ankohonana koa n'izy ireo. Eo ny hamita adidy maro isan-karazany eo amin'ny fiainana, dia olony adidy tokoa zahay, olony andraikitra. Ka izay rehetra ho tanterahanay anie dia ho voninahitry ny naranao irery ihany. Izay rehetra tsy voatononay ny amin'ny reto mpanomponao reto Tompo dia tanterao amin'ny fiainan'izy ireo, na ny tenany tsiraray, ny ankohonana, ny fianakaviana, any amin'ny toeram-piasana maro samihafa any, ny an-dalana, naiza misy azy ireo. Ny vavaka kosa izao dia ho faranana indray hatambatray amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao ny mpianatra fa izay manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ao masina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety tany tahaka ny an-danitra. Meona io izay anasaza ao anay ary mamelany elokay tahaka namelana izay mieloka taminay, aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafana amin'ny ratsy, ho anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha tsy amin'ny finoana izao tsodran'izao tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika manao hoe: ary ny tompo fiadanana ny hanome anareo fiadanana mandrakariva amin'ny zavatra rehetra, ho aminareo anie ny Tompo. Amen. Hipetraka anareo ry havako, hivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.